Ny solotenan'ny vondrona Europiana miasa Simona eto Madagasikara dia manan-danja tanteraka ny fanentanana ny amin'ny fampahafantarana ny fifidianana misy moa ny ampahabola izay napetraka manokana ampahabola izay avy amin'ny PASEM natokana ho an'ny fanentanana ny mpifidy manokana. Vola Ravafy Stéphane Razafimandimby. Ny iray apatelin'ny totalin'ny teti-bolan'ny PASEM izay mahatratra any amin'ny 500 miliara ariary no natokana ho an'ny fanentanana ny mpifidy araka ny Nambanin'Andriamatoa Leonidas Tesapsidis. Ity diplomatia izay nanorotsotsotra ihany koa ny mahazava-dehibe ny fampahafantarana sy ny fanentanana ny Malagasy momba ny fifidianana. Ilaina hoy izy ny fanentanana ifidy ary ahafolaka ny fampiasana ny bulletin tokana izay zava-baovao. C'est très important pour que la population malgache apprend plus sur le processus électoral. Il faut les mobiliser, il faut les sensibiliser. Il n'y a pas beaucoup de temps, un peu plus de mois. Et je crois que cette initiative de la CENIT, avec les financements du programme de PASEM des Nations Unies, où l'Union européenne est un des principaux contributeurs, c'est très important. Tafiditra tao anatin'ny volan'ny PASEM ity ihany koa ny momba ny fanontana ny bulletin tokana sy ny fifidianana fitaovana samihafa ilaina amin'ny fifidianana. Momba ny fanontana ny bulletin tokana dia nilaza Andriamatoa Leonidas Tesapsidis fa mizotra araka ny tokony ho izy ny asa any Afrika Atsimo izay miantoka ny fanontana izany izay ampiasaina amin'ny 20 oktobra izao. Absolument, tout est commandé. Les envois de l'Afrique du Sud où ils sont imprimés se feront à la fin de ce mois pour une partie du bulletin et deuxième partie début du mois d'octobre. Première semaine du mois d'octobre pour que les bulletins soient acheminés à tous les bureaux de vote pour les élections. Arak'izany dia farany ity volana ity no avy eto Madagasikara ny andiany voalohany amin'ireo bulletin tokana natota tany Afrika Atsimo ireo ary amin'ny herinandro voalohany volana Oktobra kosa ny andiany faharoa. Izany natao ny ambasador'ny vondrona Europiana dia mba hiantohan'ny fahatokavan'ny bulletin tokana amin'ny biro fifidianana rehetra eto Madagasikara ara-potoana mialohan'ny datim-pifidianana.